ho aminareo hatrany dravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra dravana ifampahireza antsika dia ny Koritianina voalohany a 12 ka ny andiny 4 hatramin'ny 9. Saingy rehefa nanomana an'ity perikiopa ity a dia tena tonga saina mihitsy hoe tena asa ny fanahy masina no manao ny perikiopa sy mandamina ny fotoana. Rehefa hoe Alahady ny Atsimon'Imahamasina ny tian'io ity a, ny Atsimon'Imahamasina dia tsy ao anatin'ny sampana 5 anivon'ny Fjkm makory, fa atsika eto Atsimon'Imahamasina manokana. Kanefa raha mandinika ianareo dia ny perikiopa amin'ny tian'io ity a dia tena miteny amin'ny Atsimon'Imahamasina. Dia mahagaga ny tompo. Rehefa tsy ahiandray amin'ity zany ny Atsimon'Imahamasina dia tsy ahiandray intsony mandra-piavin'ny tompo. Zay ne zany le izy. Dia ho antsika rehetra ihany koa ry havana, ka io ten'Andriamanitra io no andao ifampahireza antsika. Taratasy no nalefa ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tao Korinto, fiangonan-dehibe ohatrany Atsimon'Imahamasina zany. Ary fiangonana manana ny maha izy azy, betsaka ny kristianina ao anatiny, fa betsaka ihany koa ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'izany. Ho famparisiana ny kristianina ampiasa ny fanomezam-pahasoavana eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ho fampandrosoana ny fiangonana. Ry havana manalo amin'ny tompo, inona ny afatra azontsika raisina avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany? Ny voalohany indrindra ry havana dia izao: harena omeny ny fanahy masina antsika ny fanomezam-pahasoavana. Ahoana hoe? Otrika harena omeny ny fanahy masina antsika ny fanomezam-pahasoavana. Zany hoe isika kristianina rehefa mandray ny fanahy masina dia ataon'Andriamanitra manan-karena. Mba anontaniako kely leo akaikina hoe za zo araka ny fahitanao anazy mba manan-karena sa manahoana hoe? Ha? Ry kristianina malala, tsy mitaizanao ao amin'ny fahantrana ny fanahy masina. Tsy misy mihitsy zany kristianina mahandro zany. Raha nandray n'inona izy? Raha nandray ny fanahy masina izy. Andriamanitra ivavahantsika mihitsy ene. Ny Salamo 4:20 any Jehovah ny tany. Ka raha ohatra ianao mahantra ny Andriamanitra ivavahanao manan-karena, Andriamanitra kahihatra velona izy zany. Fa tsy ny vola ihany ry havana no andrefesana ny fahantrana. Mety ny isany any apôsitsika any tsy mitovy. Ny ety apôsiko aty zao a rakitra anankiroa ny ety. Azonareo ve zany resako zany? Zay no nalahatra neny ety apôsiko aty. Tsy isy ety, tsy isy. Ny any aminareo any tsy fantatro. Zay anananareo any amin'ny banky any tsy fantatro. Fa zao ry havako, ndraindray fahantrana dia refesitsika amin'ny vola. Fa misy eny ry havana ny olona mahantra tsy manam-bola tokoa izy, fa misy ny tena loza dia ny fahantrana ara-panahy. Ao ny tena loza. Ary misy koa ny fahantrana ara-tsaina. Fixed mindset ozy ny teny anglisy. Na mana mentalité fixe, tsy miova mihitsy io, efa io mandra-piavy ny tompo dia io ny takatry ny lohany, dia tsy miova tsony mihitsy io, ary tsy mety hiova amin'io izy. Na ampianarinao takin'iny izy dia io ihany ny azy, io ihany ny azy. Tsy malala biby afa-tsy inona, afa-tsy sao. Tsy ohatr' zany ry havana ny olona esahan'ny fanahin'Andriamanitra. Fa misy koa ny olona mahantra fihetsem-po, mbola karazam-pahantrana koa zany.
fa ny olona fa mba mitsikitsiky litorjia miendry ny fahaevatra natao fa mihirana anazy tairmora ny loza ary de raha marikivo mihitsy izy ny olona fa mba mitsikitsiky ny azy ary falidia fali izy anao tsisy ridi ny tarehanao rehefa sain'Andriamanitra faly de tokony aninny tokony faly fa tsy raha marikivy raha tsy raha marikivy de raha problema ny fiainany tsy mba mahita lafitsarany-javatra mihitsy fa de miba ihany no hitany fahantrana daholo zany rehetrarehetra zany fa eto amin'ity soratra masina ity ry havana ny arena omeny ny fanahy masina anao de ny eo amin'ny andininy fahatelo ny voalohany ko mampahafantatra rareo aho fa tsy misy olona mpitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesoa ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina dikan'izany de zao manan-karena ianao ary ny arena voalohany indrindra de Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana ohatrinona zao ny fidiananareo azy hitanareo zany maimai-pona fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana harena omen'Andriamanitra anao Jesosy Kristy da oary ataontsika lera anankiray ataontsika zafiny raony tsara mihitsy ay Jesosy alefa ry mpitendry eo zao fa misy arena koa ao ay Jesosy atrety oaye ay Jesosy atrare ay Jesosy zokitia mandraky zatoria tanareo am'izany peritenao manatrika an'izao fanimpom-pivavahany zao tsy manana an'izy de misy irany koralin'andravoangy fivavahana zay manao hoe harena sy fananako otritsy arena omen'Andriamanitra anao andresenao ny fahafatesana Jesosy Kristy sainy anankiray raha mamaky sika ravana ny Matteo 5:12-17 ny olona manaiky ny olona mandray an Jesosy Kristy ho tompo de areny zany donc efa vakintsika ravana ny Matteo 5:12 sokafaka ny baibolinareo Matteo 5:12-17 hitanareo hoe Matteo 5:12-17 ahoana ny voalaza ao ry havana miaraka mamaky amiko nareo manao hoe ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano no naneo anao izany fa ny raiko izay ihany an-danitra ny latsika ny arena de mba hiainatsika amin'ny fahasambarana sambatra ianao fa manana an'iza Jesosy Kristy fa ny fahasambarana faharoa omeny ny fanahy masina ry havana eto amin'ity Koritianina voalohany 12 ity de izao omen'Andriamanitra anao maimai-pona ny fanomeza pahasoavana omen'Andriamanitra manahoana ny fanomeza pahasoavana omen'Andriamanitra anao maimai-pona ary samy manana ny azy ny fahasoavana de hitovizatsika rehetra samy men'Andriamanitra masoandro miposaka tsika fa ny fanomeza pahasoavana samy manana ny azy voalaza eto amin'ity soratra masina ity zao hoe fa ny fanahy de iray ihany nefa misy am'ireo nomen'Andriamanitra fanahy nomeny ny fanahy masina
fanomezam-pahasoavana ety manasitrana eo amin'ny andinin'ny fahasivy zany. Misy nomeny fahalalana, misy ihany koa ny anankiray na afaka manao fahagagana eo amin'ny andinin'ny fahafolo zany. Eo amin'ny andinin'ny fahafolo koa misy ny anankiray maminany. Le maminany eto mitoriteny. Tsy ny olona rehetra akory no atao hitoriteny ry havana, fa misy ny mana fanomezam-pahasoavana hitoriteny, ary na ny karazana toriteny ary dia efa mety ho samy hafa ihany koa. Dikan'izany dia zao ny fanahy masina no manome anao an'ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Ina moa ny atao hoe fanomezam-pahasoavana? Ny atao hoe fanomezam-pahasoavana ry havana dia tolotra omen'Andriamanitra anao. Mety ho fahaizana manokana io, mety ho talenta io, mety ho akingana io, mety ho fahazarana io, mety ho ay io. Misy hay marobe na hay tao, na hay fomba sy ny sisa sy ny sisa. Omen'Andriamanitra anao maimai-pona. Zany hoe Andriamanitra no manome, omeny fanahan'Andriamanitra anao. Ka tsy fanomezam-pahasoavana izy rehefa tsy avy amin'Andriamanitra, rehefa tsy avy amin'ny fanahy masina. Zay zany le izy. Dia anjaranao zany mahita hoe ity fahaizako ty, ity talentako ty, ity traikefananako ty, ity arenananako ty, avy amin'Andriamanitra sa tsia, avy amin'ny fanahy masina sa tsia. Fa raha ohatra izy ka avy amin'ny fanahy masina, avy amin'Andriamanitra, dia fanomeza pahasoavana zany. Tsy ny talenta rehetra zany no fanomezam-pahasoavana. Hanome ohatra, misy ane ny olona ry havana mana talenta amin'ny fangalaram-badin'olona. Misy any sa tsy misy? Dia hiteny vena hoe tena manana fanomezam-pahasoavana mihitsy ny olona iny mangala-badin'olona. Tsy marina, tsy izy zay. No hoe iny tena manana fanomezam-pahasoavana maki trano. Tsy ary havako. Fa ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny fanahy masina. Dia samindry ary mba miresaka ao amin'ny akaiky eo mba milaza an'izay mba misy teny zao hoe za tsy manana aza mampandangy amin'ny fanahy masina. Ao mba samy milaza amin'ny akaiky ny zao mba fanomezam-pahasoavana hainao. Neny pastera tiana zao aloha ny anany lazaiko voalohany. Neny pastera tiana zao manana permis mihitsy fa mieritreritra zao hoe ho ataoko A3 le permis-ko dia ho apetako amin'ny rindrina satria tsy hitako izay ilana azy. Azonareo hoe za tsy mahazo mitondra tomobile. Zay zany tsy mahazo mitondra tomobile no antony ara-pahasalamana. Dia anazy zany apetako amin'ny rindrina fotsiny zany iny. Za zany tsy le commandeur anao apetako fa le permis zany ny ano. Zay zany. Ina mba fanomezam-pahasoavana ananareo ry havana? Samy mba miresaka. Ina zao fa ny sasany mihira, ny sasany manao sary. Samy manany azy io e. Neny zalahy reto zao, neny le ray zao le tady vy ny kitikitiana bom eo anatiny. Neny zany zao re am'le foto sy maintimainty reo ny kitikitiana eo. Fa mba alefa azo nge. Aloha neny zakilina zay makero amin'ny kilavero izy. Bokotra hafa ny voakitikana eo. Ohatra zany io. Fa ataoko hoe madame Body menaky tarabasy etsy. Alao anaovana. Ohatra zany io samy manana ny fanomezam-pahasoavana. Fa ianao dia manaikitra fa avy amin'iza le fanomezam-pahasoavana? Avy amin'Andriamanitra. Ry havana malalo amin'ny tompo. Ny Andriamanitra ivavahantsika Jesosy Kristy dia tena manao fanoharana. Nisy mpandranto anankiray ozy izy, Matthieu 4:12. Andiny 4:12 sy 7:12. Misy mpandranto anankiray ozy izy dia nomeny talenta le mpiasany. Samy nomeny, nisy nomeny 10, misy nomeny 5. Fa nisy anankiray ny nomeny. Anankiray zany le nomena. Dia lasa le patron zany lasa nandeha tany tany lavitra tany. Fa rehefa niverina izy, avy amin'izay nareo ry mpiasa, ahoana ny nampiasanareo an'ilay nomeko anareo? Dia anontany anareo ary neny le anankiray zany efa raisy izany azy tehiriziny tsara ny azy. Tehiriziny tsara mihitsy. Rehefa tonga le patron, or patron ty fa nitehiriziko tsara ny anahy io intact taka ny nanomezanao anazy no anomezako azy ianao. Neny sasany zany nampitomboiny le talenta. Amin'ny fijeritsika olombelona ary.
iza ny tena olona mahatoky fijerin'olombelona aloha ny raisiko le nampiasany anazy nanao bizina ve ny olona mahatoky sa le anankiray nitahiriny anazy tsara le nitahiriny anazy tsara fa iny ray ny bediny Jesoa hoe ry mpanompo ratsy ny anao ao mbola ho alaina aminao koa aza fa le nanao bizina ny ray tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao grave eny fijerin'ny tompo zany hoe eken'ny tompo ny fampitombokarena ary raha mijery ny dika teny amin'ny teny frantsay isika dika teny protestanta Louis Second io le Matthieu 20 io si izay mitovy aminy dia tena zao le teny frantsay hoe faites vos affaires ataovy amin'ny teny anglisy ary ataovy ny business Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra ny arena fa tsy Andriamanitra ny fahantrana noho izany ny Andriamanitra dia maniraka antsika nao inona ibizina ny Andriamanitra ivavahantsika mihitsy no mampirisika antsika ibizina fa rehefa ibizina manaova bizina marina manaova bizina inona so nisy nandreny zay hoe andaoraka anao bizina varotra sokatra zany dia migadra ianao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany inona ny talenta nananao ny anahy tena mpanondrana vatosoa 73 kilo tsy izy zany tsy izy mihitsy zany fa zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria avy amin'Andriamanitra fa zao ry avako misy fanomezam-pahasoavana lehibe indrindrana hitatsika eto amin'ny Koritianina voalohany 7:10 donc mba jerentsika zany fanomezam-pahasoavana talenta manokana omenan'ny fanahy masina tsika zany ndao ary na dia 7:10 na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela zao kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipantsina mikaratsana dia ry amin'ny 7:10 farany ndao ary miaraka mamaky tsika amin'ny lalan'ny tompo manao hoe ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana aikay fanomezam-pahasoavana ny fitiavana raha nytanina zany taotao feno hery hoe inona ny fanomezam-pahasoavana nananao avy amin'ny fanahy masina dia maly taotao feno hery hoe mitian'ny tatibako azonareo ve le izy zay ne le izy ay ny amorotsy jeu ay ny amorotsy film ay ny amorotsy sentiment fotsiny fa ay ny amoro fanomeza ay ny amoro fanomezam-pahasoavana ary misy olona tsy hay ty mihitsy satria tsy mangataka amin'ny tompo fanomezam-pahasoavana ny fanomezam-pahasoavana io mila ampitomboina fa tsany anahy dia nitehiriziko dia rehefa fitiavana kely ohatra n'iny iny dia iny mandra-piavin'ny tompo ohatra n'iny aniny ahy fa ny fitiavana mila mitombo ary zany rehefa namazava-dehibe ny fanomezam-pahasoavana omen'ny tompo io ny lehibe indrindra ka ny alalanao zany fa nandray ny fanahy masina ianao dia mahana fanomezam-pahasoavana be dehibe ianao fa ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra nananao raha nandray ny fanahy masina dia ny fitiavana ravana malalo amin'ny tompo raha somary narisarisa ny fitiavanareo roa ny ray matory any amin'ny salon ny ray matory any amin'ny efitra hafa ekeo ny fanahy masina ampitombo ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nananao aza be loha aza be fo fa raiso ny fanahy masina dia andana miaraka matory tsara eo ambony fandriana anankiray raha-mpivady raha tsy mifampiteny le zanaka fotoana amerenana ny fitiavana zany fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra aloha zao any tany neny ahy eto aloha ina zany talenta ny neny indrindra zao nyzao amitiana dia mba ianaro zay ry kristianina malala ianaro zany ry avana marany soratra masina
fa io talenta sy fanomezam-pahasoavana io mety hay zatra, mety hay fomba mety hay toetra mampanahy, savoir être rao zany teny frantsay, mety fahaiza miaina, savoir vivre, mety hay tao teknôlôjia. Zalary ambony ary zao mikitikitika an'le sary io voaka ny tsara tare hoe ohatry zao tsara zany tarehan'ny pastera fony izy mbola tanora androany ohatra zany fa mety ihany koa mety hay fiaina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Saingy zao ry havana ireo fanomezam-pahasoavana omeny ny tompo atsika reo dia mamaritra ny fizina sy ny fahaizitsika, zany hoe mamaritra ny maha izy azy atsika, mamaritra ny identité ny fizina amin'ny maha kristianina atsika mampanompon'Andriamanitra. Ny dikan'izany tsy hoe zay manao amin'ny fiteny fantatra aona ny anankiray fa nandray fanahymasina mba hianatra anao an'izay hoe tsika samy hoe mba menimenina eo nareo revana ao samy mba menimenina fotsiny alefa atao mafy be dia ohatra zany hoe mandray fanahymasina. Ny fanahymasina dia tadidio fa Andriamanitry ny filaminana. Andriamanitry ny inona hoe Andriamanitry ny filaminana fa tsy Andriamanitry ny kirotamolona zany le izy zay zany io mampahery anao ry kristianina manara fa harena ny fanomeza pahasoavana, harena omen'Andriamanitra anao. Noho izany ianao dia manan'iny ianao manan-karena ianao, esory ao anatin'ny sainao zay nanatrika ny fanimpom-pavana tamin'ny teny io ity hoe za dia mahantra. Nandray mitratra ny complexe mankotsika zay moa zany sao le zay moa zany dia le mafimafy ady reny, zay moa sahirany, zay moa dia mahantra ko ino ny anananao ny Andriamanitra ao manan-karena. Aza mba manana an'izany complexe d'infériorité zany. Ny complexe na supériorité na infériorité dia tsy avy amin'ny fanahy masina fa ny maha izy azy ianao, ny personnaliténao na ny identiténao dia noho ny fanomezam-pahasoavana omeny ny fanahy masina anao dia ampiasao ny talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny Jesosy Kristy anao ry havana. Fa ny faharoa azontsika raisina amin'ity soratra masina ity dia zao hoe io fanomezam-pahasoavana omeny ny tompo anao io dia natao ho fampandrosoana ny fiangonana, ary tsy ho fampandrosoana ny fiangonana ihany fa natao hanompona ao an'Andriamanitra. Natao hanompona an'izy zao hoe dia gaga Andriamanitra no ekenao fa ty talenta azonao ity dia avy amin'Andriamanitra fa hoentinao manompo any agrady sy kaizy ohatra. Azonareo ve zany resahako zany na io ada izy le toina raha mada miongotra. Azonareo ve zany tsy ariavako eto anompona an'Andriamanitra ty am-piangonana ny talenta sy fanomezam-pahasoavana nananao. Misy irany ihany rehetra tsy mba zafy zay na talenta onana izy na fahaizana mba tendreo kely hoe zay ry mpitendry malala ao mba tendreo kely hoe alefa azy hoe ry mpitendry irany ihany rehetra tsy mba zafy na talenta tohata eo fa na talenta na fahaizana lasa fa na talenta na fahaizana na say
ampiasao ary zany a saotra re mpitendry malala fanomezam-pahasoavana zay entina manompo an'Andriamanitra ka raha aminareo reo zany misy mahay mihira aza mipetrapetraka fotsiny any fa midira tokopira midira Atsimon'Imahamasina nareo ve mbola mandray tsara ny tanora fanantenany ery fa aza mipetrapetraka fotsiny any ina ny sampana misy ianao de kristianina tsotra ampiasao anompona an'Andriamanitra ary tsy vitany hoe anompona an'Andriamanitra fa ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra vokatry ny finoana anantsika zao ry avako malala ampiasaina ao anatin'ny fiombonana tsy misy faniliana tsy misy inona hoe tsy misy faniliana na fanavakavahana tsarovo ry havana faharena ny fahasamihafana ao anatin'ny fiombonana ary tadio tsara maki ny asan'ny apôstôly toko faharoa isika ny fanahy masina de mampiombona fanahy masina de mampiombona de ampiasaina ao anatin'ny fiangonana zany fa tsy misy faniliana karazany anankiroa ry havana ny endrika isehoan'ny faniliana farafahakeliny mety ho telo azy ny anankiray a de faniliana ankolaka zay ihany no mahavita ka na tonga eo reny na tsy tonga eo a tsy de ilainay loatra vitanay ny anay tsy asa amin'ny fanahy masina zany ry havana ny hoada ongotry zany zay raha vao zay ny anazy azonareo hoe fa nikaraza anankiray faharoa ndray mety neny damama ndray de ohatra zao ndray ny azy zay tsy miditra ao raha rianina ny ao izany mpitarika ao rianina zay tsy miaraka amin'ny rianina tsy mety aminay rianina tsy asa amin'ny fanahy masina koa zany ry havana ary ny karazana faniliana fahatelo tsy arakinay le ritme sy ny revinareo de tsy maharak' izay de mitsisaka ho azy mbola tsy asaninona koa zany mbola tsy asa amin'ny fanahy masina zany ry havana malala ao amin'ny tompo ny asan'ny fanahy masina de mampiombona atsika ary tsy vitany hoe mampiombona fa mampanakarena ny asan'ny fanahy masina raha fitiniko ry havana ny tenin'Andriamanitra ny fampizaraina tamin'ity anio ity de zao ny fiangonana iasan'ny fanahy masina de fiangonana manakarena sy mandroso fiangonana maninona hoe ka tsy volana ao anatin'ny saina tsy vola ihany fa tena le olona sy ny fanomezam-pahasoavana ananany vokatry ny asa amin'ny fanahy masina ary tsy vitany hoe reo oloreo ihany fa tsy manilika nizaniza ary asa amin'ny fanahy masina no mampiombona azy ka mampiasa ny fanomezam-pahasoavany amin'ny mpahamarinana sy aradrariny mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fanolorantena ry havana malala ao amin'ny tompo fiangonana Atsimon'Imahamasina de fiangonana manakarena fiangonana manahoana hoe fiangonana Atsimon'Imahamasina ekenareo zany sa tsy ekenareo ekena de ozonareo hoe ka ny fiangonana sasany ary marina ny fiangonana sasany rehefa manao bietazina rakitra de ny anazy a tonga de chèque ny atsika zany tonga de 20 000 fois 10 fois ohatran'izay zany le izy fa ny anazy tsy ohatr'izay a fa ny anazy ohatr' zao beny fois 10 ohatran'izay ny anazy BOA fois 20 ohatr' zany ny anazy any amin'ny fizarana manaraka any ambanimbany any fa 20 000 fois fiangonana matanjaka reny fa ny anazy zany a taratasina banky no isaina voalohany fa ny mampiavaka ny fiangonana Atsimon'Imahamasina ry havana fanomezam-pahasoavana ananany izy ninona ananany ato Atsimon'Imahamasina raha mitady mpivarotranana folo ianao misy ato azonareo va zany resako zany raha mitady jeneraly ianao misy ato sa tsy misy raha mitady mpampianatra université ianao misy ato sa tsy misy
mpampianatra any amin'ny lycée sy ny CEG misy atsatso misy, ny mpivarotra misy atsatso misy, tany Saodôly zay asa hitanao rehetrarehetra fa misy ato. Harena zany, harena omen'Andriamanitra. Ry fiangonana malala, ampiasao ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana omen'ny tompo anao mba hanompoana ao an'Andriamanitra. Mitodika manokana amin'ny Atsimon'Imahamasina, ny antoko-pihira dia tsy mitovy amin'ny groupe évangélika, fa ny antoko-pihira dia maro ianareo ao anatiny, dia samy manana talenta sy fanomezam-pahasoavana. Mba nitarika koralina ihany ny tena tamin'ny fotoan'androny, dia misy anankiray izay mba niditra koralina tao amin'ilay koralina netika. Izy zany tena enoko tsara ary mba miritsika dia manao zao ny fomba firany a: tsaro anay toko izao ny soabe noraisinay, tsy tapaka vita do mandra-patapitry ny hira. Ampidirina sa tsy ampidirina? Ha? Ampidirina sa tsy ampidirina? Nampidirina somatsara. Ay tena nilainy io zalahy io, fa manana fanomezam-pahasoavana amin'ny zavatra hafa izy. Mpanao tononkalo izy, ny tonon-kira rehetra dia andiarainy daholo. Zay zany le izy. Zany ny ariavana mazava-dehibe ny fanomezam-pahasoavana ananantsika. Fa misy miditra zao, ahoana hitsako rala ianao Atsimon'Imahamasina, feo vafiry sapasy, mety zay no ataony. Miditra ray anankiray, vehivavy izy, manahoana? Feo vafiry ianao, feo voalohany. Izy tsy pelaka, sao dia pelaka ny eritreretinareo fa feony mihitsy. Deuxième fois faran'izay mambany mihitsy. Fa reny rehetrarehetra reny azo ampiasaina hanompoana an'Andriamanitra. Ry fiangonana malala, mampahery anao fa ny fanahy masina mampanankarena antsika te Jesosy Kristy mihitsy no arenantsika. Ady ampiasao ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta mba hanompoana ao an'Andriamanitra. Aza tehirizina fotsiny ihany io, fa ampiasao fa ilain'ny tompo ireny rehetra ireny. Ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra, ho amintsika ny fiatanany. Amen.